eo amin'ny vaovao politika opposition dia niaraba ny foloany antoko ery vaovao an'i Madagasikara ny sabotsy lasa teo ireo mpikambana ao anatin'ny borao sy ireo parlementaire ao anatin'ny antoko teny Nanisana fotoana izay napatsihiva ny folo nasionaly ny antoko Andriamatoa Rivo Rakotovao ireo adidy miandry ny antoko indrindra ao anatin'ity vanim-potoana fividianana amin'ity taona 2010 sy 2020 ity. Fandraisana andraikitra feno ao anatin'izao akatoko ny fividianana amin'ny alalan'ny fahaiza-mandresy lahatra ny vahoaka no teny-baiko nataon'ny Front National ny antoko HVM Andriamatoa Rivo Rakotovao tamin'ireo mpikambana raha namaritra ny fanampy mipetraka amin'ity taona 2010 sy 2020 ity ny tenany fanampy izay niorina noho ny zava-bita tao anatin'ny efa-taona izay tao ambany fitarian'ny Flo Erajonary Mapiana hoy mambara nandritra ny fiarabana azy tamin'izao taona vaovao izao mbola misy ny asa tsy vita saingy efa betsaka ny ezaka ny tanterahana ary navitan'ny antoko sy ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny hoy mambarany tamin'ireo mpikambana. Zao ny fotoana tsy fotoana ankoatran'izao intsony zay ny teny maly izay izy maly hoe c'est aujourd'hui ce sera plus demain mety ilazana zany amin'ny lafiny politika hoe isika ireo no antenaina ary mahafaly ny antoko ny HVM dia ny mahitatsika be da be ohatr' zao satria tsy ohatr' zao zay tamin'ny 2013 zany milaza fa naresy lahatra oa zany zany ary tombony ho atsika zany na inona olazainy olona tombony ao anatin'ny fitondrano zany miafahana hoe sady mpitondra ianao miatrika fifidianana ianao asorona amboniny zany ny filoam-pirenena fa isika rehetrarehetra dia afaka toerana misy atsika dia afaka manana tombony mihitsy mihoatra ny sasany ary zany mampasarym-piarin'olona zany mahatonga ny sasany misababaka mody midimiditra miaraka amintsika ty nefa toerana ny jerena satria fatany fa privilège io privilège indrindra fa ndeha hiatrika fifidianana soyons plus intelligent fa tsy ekeny vahoaka tso zany mpanao politika hiatrika fifidianana ianao aby satria za ministre za président sénat za zao tsy ny olona ne tsy azonao rara naturne fa rehefa resinao mitahotra izy dia ao izy mamaly fandao resentsika amin'ny zavatra vitatsika zay ny teny filoam-pirenena tao maly na vita zavatra isika na inona lazainy olona mijorotsika zany tsy milaza ny vita rehetrarehetra isika fa raha isika ireo no menatra hijoro amin'ny zavatra vitatsika dia irery zany le filoam-pirenena ataoko amin'ny maha-filoam-pirenena tsy fantatra zay hevitra reo fa raha filoam-pirenena no eo maso rehetrarehetra ny tena na vita isika misy zavatra zany eo ambadika eo fa tsy fiavana ny teny fotsiny akory. Eo ankilany kosa dia namerina tamin'ireo mpikambana ny filohan'ny antoko fa tsy atao fialokalofana amin'ny teti-dratsy intsony ny fanaovana politika indrindra atao anatin'ny antoko HVM tsy eken'ny vahoaka intsony ny fomba fanatoy izany ny fanandratana ny asa vita sy ny fahaiza-manao ananany mpitarika tsiraray avy mety ny vahoaka amin'ny tsara fakasitrana ihany koa ny filony napetraka ireo mpikambana HVM raha toka mpikambana avy amin'ny antoko ny ankamaroan'ny mpikambana eo anivon'ny gouvernement sy ny lehibe ny androm-panjakana toa ny filohany anteberan-doolona izay Front National ny HVM marika ny fatokisany filohan'ny republika izany hoy Andriamatoa Rivo Rakotovao.